Dia falimanolotra ny arava toko lahy sy topoko vavy raraka ny sariny zanabolana dia ilay sisan-drahona navelan'ny rivo-doza Abela no mameno ny lanitry Madagasikara amin'izao fotoana izao izay mampandrahona ny andro eto amin'ny nositsika. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny antsipiriany amin'ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fahatelo amby roapolo ny volana Jolay 2024. Anorana malefaka ny fatra Antalaha, Analanjorofo ary mipakatra amin'ny fatra Atsinanana sy vadivavy fitovinana iny fa somary aka endrika tandrifin-drahona zany Anosy Besambrando ny faritra Atsimo andrefana. Andrahona na andrahona vitsy kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa ary mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tapany avaratry Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritra Avo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny amin'ny faritra Sava, Analanjorofo sy Atsinanana iny. Aka endrika tandrifin-drahona kosa izany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy sy ny any amin'ny faritra Atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ary andrahona na andrahona vitsy ny amin'ny faritra sisa. Tsy dia nisy fihetsehany firy kosa ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 10 degré Celsius ny ambany indrindra ny faritra Vakinankaratra, 7 degré Celsius any amin'ny faritra Ambatolampy any. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana voatombatomana arak'izao tarehimarika hitantsika amin'ny sary izao dia manodidina 5 amby roapolo hatramin'ny 2 amby telopolo degré ny aty amin'ny faritry ny morontsiraka ary ny afovoantany 20 na 1 amby roapolo degré Celsius. Dia tsy ho adinonay hatrany ianao raha mikasa hivoaka ivelan'i Madagasikara fa taro ary fa ho amin'ny rapitso andro tanàn-dehibe vitsivitsy dia hibalika be ny masoandro any Johannesburg sy Bangkok any. Hifandimby kosa ny rahona sy masoandro any Milan, Paris sy Nairobi. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia toy izao manaraka izao. Anorana malefaka ho amin'ny rapitso faritry Port Lucie Comore, anoram-baratra ny Saint-Denis, ny faritry Seychelles kosa no ho tsara ny andro. Dia izay indray ary no azonao roso antsika amin'ity alina ity raha soanao hatrany izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.